Eo amin'ny vaovao ny sosialim-bahoaka kosa indray tafiditra ao anatin'ny fandarana sy ny faritra Analamanga. Amin'izao akatoko ny fotoam-pahavaratra izao ny fanamboarana ireo lalana atao anatin'ny faritra ho an'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano sy Andramasina ary dia misy ny fanamboarana mandeha amin'izao fotoana izao. Volaravoavy sy Tsirakoto Arsan. Amin'izao akatoko ny fotoam-pahavaratra izao dia manantanteraka asa fanamboaran-dalana amin'ny faritra Analamanga ho an'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano sy Andramasina dia asa efatra ny toto-tsaina amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy an'i Kazotoa sy Anosy Zato Andrefana ary Kazotoa sy Anosy Mahavelona izay ao anatin'ny kaomina ambanivohitra Anosy Zato Andrefana. Raha ny eto Anosy Zato manokana dia ity ampahan-dalana ity zany hoe hatsarainy satria ity ampahan-dalana ity dia ampiasaina mponina eo amin'ny 2 arivo sy 2 alina eo amin'ny mampitohy Anosy Zato Andrefana sy Tanjombato sy ny firaisana faha-efatra amin'ny Antananarivo renivohitra ny Kazotoa sy Anosy Mahavelona eny Ankeny eny dia amin'ny mahabe mpampiasa an'ity lalana ity zany dia zay nahatonga anazy hoe tia no fampiresahana tamin'ny Madame le maire hoe mba hanatsarana ny famezivezen'ny olona eto amin'ity faritra ity aloha zany. Dia lalana sahabo eo amin'ny 300 metatra eo zany namboarina dia misy ampahany amin'izy io revêtement pavé dia misy ampahany kosa nefa ho bétonné mba ezahana mba ho tsara mba lalana mba haharitra zany no tanjontsika fa mba tsy ditsony ny ataontsika amin'ny herintaona ety Anosy Zato Andrefana fa mba tohiny indray no eritreretintsika atao manaraka zany hanao an'ilay 200 metatra mampitohy any amin'ny Tanjombato indray mba zay mba eritreretintsika. Ny tombontsoa tena ho azo ny mponina amin'ny fanamboarana lalana eto Kazotoa dia anisan'ny lalana mampitohy ana Ankeny eny Tanjombato sy ny firaisana faha-efatra zany ity lalana ity. Amin'ity lalana ity ihany koa no andehanan'ireo mpiasan'ny zona rehetra izay mandeha makany Tanjombato ankoatra ny mponina Anosy Zato izay mampiasa an'ity lalana ity. Ankoatra io ampahan-dalana eny Anosy Zato Andrefana io dia misy ihany koa ny asa vatsian'ny faritra Analamanga vola izay toto-tsaina eny Soavina. Eo ihany koa ny lalana izay mampitohy ny Atsavatsava sy Ambohibotetaka kaomina ambanivohitra Itosy. Eo ihany koa ny lalana mampitohy any CFA Ambatofahavalo ary Mandrosoa distrikta Andramasina.